faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranony Jehovah. Ny tongotray efa mijoro anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa vola amina tsara. Andeha hideran'Andriamanitra isika amin'izao takariva izao, ka ny hira fa 3:30 no andeha hoentintsika hideran'Andriamanitra ao anatin'ny fifaliana. Andeha anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Rainay eo izay any an-danitra, ilay Andriamanitray, ilay tomponay, misaotra anao indray zay satria afaka mbola miantso ny anarany anaranao amin'izao takariva izao. Misaotra satria mbola afaka hanantona anao dia hianatra eo an-tongotrao, handray ny torohevitra avy aminao amin'ny alalan'ireo programa maro isan-karazany amin'izao sabata hariva izao. Misaotra anao zay satria tia anay loatra ianao, ka tsy mamela anay ao anatiny tsy fahalalana fa mampianatra anay ahafantarana ny sitraponao. Misaotra anao zay satria nomenao koa Jesosy Kristy mba ho avitra sy ho solonay manoloana ny fahafatesana. Ary misaotra anao zay satria antsonao ho zanakao tokoa, komeo fifaliana mandrakariva izay Andriamanitra, ary aoka hipololotra fisaorana mandrakariva ny fonay tsiraray avy. Noho ny amin'i Jesosy koa dia avelao ny elokay,
ary aoka ho olona voavela heloka no hitera sy agoaka aminao amin'izao takariva izao. Apetraka eo aminao ny programa rehetra eo ambany fijeriny fanahinao masina sy eo ambany fitarenjany fanahy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo rahateo no hanonay ny vavaka. Amen. Amin'ity takariva ity dia faly indray manona ny arahaba ho antsika tsiraray avy, ary tsy mitsahatra mihitsy manona ny fiadanan'ny Tompo ao amin'ny tokantranontsika sy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Faly izahay miaraka aminao indray amin'izao takariva izao, ary faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandrindra n'ity fotoana izay iarahantsika ity dia hita programa maromaro isika. Anisan'izany ny ara-pahasalamana, anisan'izany ny programa hoan'ny ankizy, ary mbola misy hafa koa aza izay hitanareo rehefa mandeha ny fotoanantsika. Ho faranantsika amin'ny vatsim-panahy izany, ary tsy saraka eto isika raha tsy hita fifaliana tamin'ny fiarahana amin'ny tompontsika. Koa manasanao andeha hiaraka aminay amin'izao takariva izao, handray ireo programa maro izay efa namboarina sy nitotosaina ho atolotra ho anao. Rotwe chaki,
faly miarabanao mpiain'ny onjam-peo azisy eny amin'ny zato teboka efatra sy mpanaraka ny page Facebook radio Oasis Tana 106.4 manaraka izao fandaharana fampafantarana ny distrika ny Vato izao. Vahintsika eto ny pastora Andrianantenaina Herso miarabanao pastora izay mpitandrina izany distrika ny Vato izany, mivantana sy mahitsy ny fanontaniana inona no azo ambara momba ny distrika ny Vato amin'ny mahampitandrina ny tenanao pastora. Miarabanao tompoko dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ity fandaharana ity. Ny amin'ny distrika ny Vato manokana zany dia somary mivelabelatra kokoa. Misy fiangonana 820 ny sekoly sabata zanany 9, ny groupe 720 ary ny église organisée na ny fiangonana voalamina dia misy 5 mitotaly zany zay rehetra izay eo amin'ny 820 eo. Ny olona mpiara-miasa amin'ny fiangonana voalamina dia misy 420 ary ny talim-piangonana dia misy 720 zay mpiara-miasa mpitandrina ao anatin'izany distrika izany. Nisan'ny membre ankapobeny ny membre ao amin'ny distrika zany ny Vita Batisa dia mitotaly eo amin'ny 420 sy 200 sy arivo eo, 420 sy 200 sy arivo eo zany ny membre Vita Batisa. Ny distrika dia ao anatin'ny commune miisa 5, somary mivelabelatra ozy izy ao anatin'ny commune miisa 5 ireto avy: commune i Vato, commune i Merimandroso, commune Atsahafilo, Ambopionana, Ambatolampy tsy Mahafotsy, Ambohimanjaka efa akaikikaiky ny Mahitsy any zany, Manjaka Varadrano, Ambato ary Ambohibao Anteroka. Ireo zany no commune misy ny fiangonana ao anatin'ny distrika ny Vato. Amin'ny fiangonana adventiste moa zany no resahana eto. Eo anatrehan'izay manahoana ny atao hoe fizotran'ny asa sy fomba fiasa manoloana ny izay fivelaran'ny distrika ny Vato zay pastora? Ny fizotran'ny asa moa araka ny mampivelatra zay dia somary sarosarotra ihany zany ary anisan'ny fiaikiana ny mampandeha izany distrika izany, indrindra ao anatin'ny fahalaviran'ny toerana, ao ihany koa ny fahalaviran'ny fiangonana ary indrindra ny fahavitsian'ireo fiangonana voalamina. Izany rehetra izany dia sedra izay tsy maintsy iarahana miara-miatrika. Na izany aza nefa ny fomba tsara indrindra moa zany dia ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo olona sy ireo talim-piangonana izay afaka mampandeha fotony izany dia izay zany no tena iezahana mafy ny sy ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny olona sy ny talim-piangonana izay miara-miasa amin'ny mpitandrina mba hampandehanana izany distrika mivelatra izany. Isaorana sy ankasitrahana ny pastora Andrianantenaina Herso izay mpitandrina ny distrika ny Vato eo anivon'ny fiangonana adventiste mitandrina ny andro fahafito ato anatin'izao fédération-na Madagasikara foana izao, nanaiky vahiny amin'izao fandaharana manokana folakandron'ny sabata eto anivon'ny onjam-peo azisy sy ny page Facebook izao. Misaotra makatelina makasitraka pastora. Makasitraka anao, makasitraka ihany koa ny mpanaraka izao fandaharana izao. Veloma tompoko. Nuni tiava kuana, jihilai
itohizatsika ny fandarana amin'ny alalan'ny fampafantarana ny tantaran'ny fiangonana sy ny distrika. Matoa mijoro zany ireo rafitra ireo dia nisy ny tantara, ary hitondra izany fampafantarana antsika ny tantaran'ny fiangonany Ivato sy ny distrika ny Ivato izany ny loholona Razafindraibe Jean Aimé, izay atao hoe niaina teo anivon'izany fiangonana sy distrika izany. Faly miarabanao ray aman-dreny. Faly miarabanao ray aman-dreny loholona ihany koa. Andeo resahantsika ary ho amin'ny mpiaino sy mpijery izay tantaran'ny distrika ny Ivato amin'ny ankapobeny. Eny tompoko ny fiangonana Ivato moa zany no tantarasika dia zao tao anatin'ny atao hoe distrika Dame izy io voalohany indrindra, zany hoe Dame io distrika Ambohidro Mahitsy. Tamin'izany fotoana zany ry pasteur Herman, pasteur Leta, pasteur Ansa, reo zany no tratrako tamin'izay fotoana izay tao amin'ny distrika Dame. Taorianan'izay moa zany dia nahazo distrika amin'izay Ivato aéroport, zany hoe io natao hoe Ivato Vatosoa zany, distrika Vatosoa. Ao anatin'izay Vatosoa zay dia midadasika ihany ny faritra, na dia efa niala aza zany le Dame teo aloha satria malalaka dia malalaka zany Dame zany. Dia voatery zany ny tany mission Madagascar centre na taty amin'ny fédération moa zany amin'izao fotoana izao nanao le Ivato ho distrika indray. Ary izay distrika izay dia mahasarona ny faritra avaratra iny, zany hoe Ivato mahazo an'Anjomakely, mahazo any Merimandroso, Tsahafilo sy ny sisa zany hatrany Miandrizara. Ny lavitra indrindra amin'ny distrika ny Ivato io zany dia Miandrizara, izay eo amin'ny 40 kilometatra mahery eo avy ety Ivato zany. Izay no hiazaka zany ray aman-dreny pasteur anaovana ny asa fanompoana, ny fitoriana, ny filazantsara. Ka ireo distrika, io distrika ny Vato io zany amin'izao fotoana izao dia tena tsy voasahan'ny pasteur Samrery, fa tena mila fanampiana be dehibe izy amin'ny fahalalan'ny toerana zany, mila fanampiana be dehibe zany ray aman-dreny pasteur ao anatin'izay. Ka raha ohatra ka mitavozavoza ny membre ao anatin'izay dia tsy handeha mihitsy zany le distrika, satria ny pasteur reraka ao anatin'ny hoe fiangonana 20 ao anatin'ny taona no enjehana. Ngamba fatatsika tsara io hoe manahoana ny arerahan'ny pasteur ao anatin'izay raha Eli, tena sarosarotra ihany zany le izy. Ka mila jerena manokana zany le distrika ny Vatosoa zany satria tena malalaka sady lavitra dia lavitra ny fiangonana ifanenjehana mihitsy zany ny fotoana ampandrosoana ny fiangonana io. Eo anatrehan'izay rehetra izay azo fantarina ve ny tantara hoe misy resaka mandeha ihany somary efa nifindrafindra toerana ny fiangonana izay lasa renivohitra ny distrika. Inona no azambara momba an'izay ray aman-dreny Jean Aimé? Ny distrika, ny fiangonana Ivato zany tianao resahana. Ny fiangonana Ivato dia zanam-piangonan'ny Manjakaray tany amin'ny 1972 ihany ho any zany ny ray aman-dreny Loholona Rakotomanga tao amin'ny fiangonana Manjakaray. Izy zany no namakilay tao ilay vola tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa namakilay izy dia ny tantara moa mipetraka eo amin'ny 4 zany ny olona vita batisa voalohany teo. Ary tsy hoe izy Samrery akory fa misy membre ihany koa zany efa tetỳ toerana ny fanampy taminy. Ohatra tamin'izany zany zao Ravaomalala, madame Ravaomalala zany dia vadina miaramila tao amin'ny RFI ao
nanampy a ny Rakotomanga tamin'izany fotoana zany a. Ao ihany ko ry Rasoamanambonina ny vadany moa zany nanampy azy tao i Rakotomanana, ary maromaro reo membre zay tafaraka tao zany a taty aoriana indrindra zany nitombo ihany ko ny membre zany. Zany hoe avy eo ilay vola zany le fiangonana dia nifindra nakato amin'ny Cité Barès. Tao amin'ny Cité Barès izy a de ataondrareo hoe trano zozoro tao a no nivavaka indray zareo. Manaraka ny avy eo a de nifindra teny a Mamory. Tao Mamory a de tamin'izay fotoana zay no tonga teo moa zany teo Mamory a, de nanitatra ny fiangonana hoe andao ary tsika hanao fiangonana. Zay no nampisy ny fiangonana voalohany a tao amin'io toerana misy ny ANC amin'izao fotoana zao io, zay nafindra ao ambany atsimo moa ny fiangonana zay iainan'ny fiangonana amin'izao iainantsika izao. Fa teo alohaloha teo zany tamin'ny mbola nanorina ny ANC a de mbola tao zany le fiangonana. Izay zany le fiangonana Ivato. Raha tsorina zany de zao hoe ny fiangonana Ivato a tany amin'ny 72 a mandra-pahatonga zao zany ka mino fa efa any amin'ny 20 taona any ho any zany zay a. Manaraka an'izany ihany koa de zao misy any Anjomakely io. Anjomakely zany a de zany Rajoelina no namakilay tao indray nanokatra ny fiangonana Anjomakely. Ny tany avaratra indray a tany Lasinainy de misy any Radjosefa zay mpiasan'ny GOPR zany, GOPR taloha ny fambolena zany, de izy indray no namaky tany amin'ny faritra avaratra iny a, nanitatra de nanitatra ny fiangonana tany amin'ny faritra avaratra zany. Ary ireo a no nitambatambatra nanome ny distrika Ivato amin'izao fotoana iainantsika izao. Ary ny distrika Ivato a de nisy fiangonana zavady indrindra, nisy pastora maromaro zay efa nifandimby tao, de tsy izy zany fa ny pasteur Rabeasson a, de ny pasteur Ramaniraka Richard zay fantatsika fa nandalo fohifohy ihany izy teto amin'ny distrika ny Vato ny fotoana nipetrahany teto a. Manaraka an'io a de pasteur Rakotomalala sy Randriamalala Emile nifandimby izy amin'ny rahalahy reo, dia Rahery-Natovinirina Arfidy izy ihany koa de efa nandalo teo. Pasteur Herivonjy Bina Tahiry izy koa tao koa izy pasteur Bina Tahiry zany. De nanaraka ny pasteur Bina de Rakotoaso Odeda, izy moa zany zao hoe fantatsika hoe eny Andraisoro eny angamby izy zao amin'izao fotoana zao a. Ary nanaraka ny pasteur Odeda de Randriamapionina André, pasteur Randriamapionina André zany zay any Antsirony Mandidy izy amin'izao fotoana zao. Ary ny farany moa de Andrianantenaina Herso zay nanolotra sika teo ny mahakasika ny distrika. Ireo zany a pasteur nandalo nampandroso ny fiangonana. Ary efa voalaza zany teo moa zany hoe ny fiangonana zany ato amin'ity distrika misy atsika ity dia misy membre eo amin'ny 250 eo zay sahanin'ireo atao hoe loholona pasteur anankiray zany Herso, de loholona 40 a, de misy an'ireo ao anatin'ny groupe zany directeur d'église 70. Ka amin'ny fidadasika ny toerana zany misy sekoly sabata zanany enina ihany koa, de mila angamba ny tiako tenena hoe atisaterina de ny hoe mila fanampiana mihitsy pasteur ao anatin'izay a, na reny mpamakilay avy any amin'ny UAZ reny a, mba ahatonga ny faritra mora enjehana ny famakina lay, satria misy faritra be dia be mbola tsy voavakilay amin'ity faritry distrika ny Vato ity, zay azo lazainy hoe tokony hitatra haingana de haingana ny asa, mandeha de mandeha ny fotoana, kanefa dia sarotra satria malalaka de malalaka ny toerana rahalahy. Isaorantsika ny ray aman-dreny Razafindraibe Jean Aimé nanaiky tondra tamintsika ny famelabelarana ny tontolon'ny tantara, ary raha izay distrika Ivato zay a de efa
atao hoe ny sy ny fiangonana tany de fa 50 taona latsaka kely satria raha migadona ny taona 2022 dia igadona izay fa 50 taona na ny atao hoe andeha tenentsika hoe jobily volafotsy tsy maninona no miresaka an'izany fa dia ankasitrahana indrindra ihany koa ny ray aman-dreny pastora andriany antenaina Herosoa izay nanaiky ifampitafa ho amin'ny mpiain'ny onjam-peo azy sy mpanaraka izao page Facebook izao izay raha teo koa no ametrahanay ny fisaorana sy mifankasitrahana anao mpiaino nanjoy hatramin'ny farany ny fandaharana izay natolotry ny distrika amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tandrana ny andro fahafito avy any Vato izay niarahanao tamin'ireto vahiny sy ny mpanolotra teto izao mandra-piaino, mandra-pijery, mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ry mpiaino sy mpijery ajaina. Olombelonao mitafy no fosira manao adiso tsy mbala fatra ninonino natao ninonino nakasainy nina tsy fona no hita tsisy azo izano iantrano ity maone eto ambavakao raha mba azo atao ry namako tsy tondromolotra no mety ampiova ay fandramanitra ray be fitiavana hoany andanitra no tanjona lombonana ny fifamelana no sisandrasana tiny raha isika iara-paly aminy andovilay toeranao lafatra zay tena sarobidy koandeha ifankati fisika iray ao aminy eto ambavakao raha mba azo atao ry namako tsy tondromolotra no mety ampiova ay fandramanitra ray be fitiavana eto ambavakao izao ivavaka ho anao tsy fanenjika nay fanaratsiko ifanoana firaitanjona ko andeha ifampitrotro ambavaka faly miarabanao mpiain'ny onjam-peo azy sy 4 sy mpanaraka ny Facebook ihany koa atao anatin'ity fandaharana ara-pahasalamana iarahana amin'ny
fiangonana adventista mitandrana ny andro fafito eo anivon'ny distrika ny Vato ity. Manambahiny isika dia tsy izy akory fa ny dokotera mbola Mandimsomirana Andrea Mananjara izay lehiben'ny CSP2 ao amin'ny commune Anjanadory district Anambohidratrimo. Miarabanao manokana dokotera tonga eto amin'ity fandaharana ity. Iresaka lohahevitra isika arosoko avy hatrany izany dia ny tontolon'ny pesta. Inona no famaritana ny atao hoe pesta, dokotera Mirana? Faly miarabantsika mpiaino sy mpijerany atokantrano any, dia faly miaraba koa an'ilo olona Eli izay manoloana eto. Ny pesta moa dia aretina azo avy amin'ny voalavo, vokatry ny otrika aretina izay antsoina hoe Yersinia pestis. Io Yersinia pestis io dia hitan'ny Alexandre Yersin tamin'ny taona 450 izay tao amin'ny Institut Pasteur moa io Alexandre Yersin io. Inona no azahoanan'ity aretina pesta ity mba ho fantatry ny mpijery sy mpiaino antsika dokotera? Ya, ny otrika aretina Yersinia pestis, io otrika aretina Yersinia pestis io dia sady velona amin'ny rivotra, ny oxygène zany no velona ihany koa na dia tsisy rivotra ary. Izy io zany antsoina hoe bakteria aérobie, anaérobie. Afaka velona tsara koa zany izy io, afaka miaina tsara any anaty fasana. Izy io anefa dia voapotiky ny hazavana, voapotiky ny hafanana ihany koa, voapotiky ny hazavany masoandro zany. Ahoana kosa indray ary ny fomba fifindrahana izy io amin'izay mahotrika aretina azy zay? Ny fomba fifindran'ny pesta dia amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy, le voalavo zany, voalavo marary dia ny kakeriny parasy, dia iny zany no mamindra amin'ny olombelona. Amin'ny alalan'ny tsiranoka ihany koa na ny pitidrora ny olona izay voan'ny marary ny pesta zany. Inona ny antony mahatonga an'izay tranga izay dokotera? Maromaro ny tranga izay mahatonga ny pesta izay. Ao anatiny aloha voalohany ny loto, ao anatiny ny fako, ny doro-tanety. Fa ahoana moa ny doro-tanety mahatonga ny aretina pesta? Satria rehefa may ny ala, mandoro ala zany ny olona, rehefa may ny ala dia mandeha makany an-tanàna daholo ny voalavo, dia tonga ao an-tanàna ny voalavo dia misy voalavo marary ny pesta, dia kakeriny parasy, avy eo manaikitra olombelona le parasy, dia izay mahatonga an'le olona voan'ny pesta. Etsy andaniny ihany koa ny tondra-drano, dia ny famokarana na ny famadihana moa zany, satria araka ny voalaza tao anatin'ny resaka tetsy ambonimbony tetsy dia hoe afaka miaina ao anaty fasana ny otrika aretina zany, ilay otrika aretina mahatonga amin'ny pesta zany, afaka miaina ao anaty fasana. Dia rehefa mamongatra ka sanatria hoe olona voan'ny pesta no fongarinao amin'ny alalan'ireny famadihany ireny, dia izay no mahatonga an'le firongatry ny aretina pesta indray. Ahoana kosa indray ny fomba fisehoan'ilay aretina ary ho fantatry ny mpiaino sy ny mpijery antsika? Ny fisehoan'ny pesta moa zany dia misy karazany telo. Misy ny antsoina hoe peste bubonique izay atody tarimo, misy ny peste pulmonaire izay avy amin'ny taovam-pisefoana, ary ny peste septicémique izay amin'ny miparitaka, efa miparitaka amin'ny vatana zany ilay aretina pesta. Ka hojerentsika tsirairay zany izy ireo. Dia hojerentsika voalohany amin'izany ny peste bubonique izay atody tarimo. Misy atody tarimo mivonto ilay olona zany, nefa tsy nisy faritra maratra eo amin'ny vatany. Dia ankoatr'izay mafana hoditra ilay olona, mafana hoditra be zany, marary andoha be, mety andoha izy, mety hivalana, reraka be ihany koa. Ka raha tsy voatsabo io olona io ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 7 andro dia hitondra azy amin'ny fahafatesany zany. Izay zany momba le hoe peste bubonique na le amin'ny atody tarimo zany. Misy indray ny antsoina hoe peste pulmonaire. Ny peste pulmonaire na amin'ny taovam-pisefoana dia mafana hoditra be le olona, mikohaka
mandreo akaraha de marary andobe ihany koa de mahatsiaro reraka be de marary ny tratrany ka raha tsy voatsabo ao anatin'ny 2 hatramin'ny 3 andro de mahatonga fahafatesana zany ary ny peste septicemika de fitaran'izy roa reo na fitaran'ny peste bubonique na ny peste pulmonaire satria efa miparitaka eraky ny vatana zany le microbe de fa zay natsoina hoe peste septicemique. Ahoana kosa indray dokotera ny fomba fitsaboana nyity aretina peste ity? Raha ohatra ka misy tranga miseho ao anatin'ireo zavatra voalaza teo ambony ireo de mila manantona avy hatrany haingana de haingana tobim-pahasalamana ary avy eo omena fanafody daholo ny olona ray trano na zay olona rehetra ny fanerasera tamin'ilay olona marary ny peste. Fanontaniana farany azo apetraka dokotera dia ny amin'ny hoe azo soroana ve ny aretina peste sa ahoana ny fomba fisoroana azy? Eny tompoko, azo soroana mihitsy ny aretina peste amin'ny alalan'ny fanotofana an'ireny lavabolavo reny, mifanadiovana manodidina, esorona ny fako, esorona ny lobolobo de ny tena zava-dehibe indrindra de tsy fanaovana dokotera tena fa rehefa misy tranga raha amin'ireo voalaza tetsy ambony de tonga de manatona tobim-pahasalamana. Azo isoroana an'izany koa nefa indrindra fa ny peste pulmonaire de ny fanaovana maska, fanaovana aro vahavorona zany. Mbola misy zavatra azony dokotera anampina n'izay fanazavana sy famelabelarana izay ve tompoko? Eny tompoko, ny tranga zany izay tokony hamana fa peste de rehefa mahita fatim-boalavo, tsy nampiasa pozim-boalavo akory nefa mahita fatim-boalavo miparitaka, ny fiparitahan'ny parasy eo amin'ny toerana fipetrahana de ny fisiny voalavo ihany koa eny amin'ny toeram-pipetrahana de ny ahitana ny fahitana fatin'olona misesisesy ao amin'ny fianakaviana na eo amin'ny manodidina zany eo amin'ny tanàna anankiray ary ny fifampikasoana amin'ny olona misy an'le atody tarimo na iahina ho peste na olona mandreo akaraha sy mikohaka marary tratra avoan'le peste pulmonaire voalaza tetsy ambony tetsy ary raha misy olona ihany koa zay maty zany tsy fantatra ny antony de afaka iahina ho peste ihany koa. Fanontaniana manitikitika farany ihany koa dokotera manao hoe ilaina ihany ve zany miompy saka satria ny saka de mahasambotra an'ireny voalavo ireny? Arakaraky ny olona zany, afaka miompy saka izy raha mahasambotra voalavo fa ny tena zava-dehibe de atao madio tsara zany ao an-trano satria matin'ny masoandro, matin'ny hafanana le otrika aretina peste de rehefa madio ny ao an-trano tsisy loto miangokangona, tsisy fako de tsy hitamanao mihitsy ny voalavo de zay zany de fa afaka misoroka ny aretina peste. Isaorantsika ny dokotera mbola mandimso mirana Andriamananjara izay médecin chef nivon'ny CSB2 Anjanadory any amin'iny district any Mahitsy iny nanaiky io vahiny teto anivon'izao fandaharana ara-pahasalamana izao ary ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino sy mpijery tany atokantrano tany nanjoy hatramin'ny farany izao fandaharana ara-pahasalamana izao ary izay koa no ametrahana ny mandra-piteny, mandra-piaino, mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ry mpijery sy ry mpiaino ajaina any atokantrano. De misaotra antsika tsirairay avy naharitra hatramin'ny farany de isaorana ihany koa olona Eli tamin'ny fanasana teto amin'ny fandaharana. Misaotra tompoko.
amin'ny fofeny fifaliana indray no anolorany araraba amintsika na trato izao sabata folakandro izao efa ao daholo ve ny ankizy ia eny tantarontsika fa zao andao alohantsika hivavaka mialohany enoantsika ny tantara Andriamanitro misaotra anao izahay efa nomenao izao sabata masina izao mitenena Jehova fa vonona eno anao izahay ankizy amin'ny anaran'i Jesosy amen ao amin'ny Luka 4:4 dia misy teny manao hoe dia tonga tao Nazareta izay nabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana namaky teny izary zany eo ie Jesosy zany nandeha taiza hoe Jesosy rakizy rehefa tonga ny sabata nandeha tany am-piangonana izy izay mintsiny i Maria ihany koa rakizy dia nandeha niaraka tamin'ny dada sy neny tany am-piangonana tamin'ny andro sabata tahaka nataon'i Jesosy tahaka ny ataontsika kristianina amin'izao fotoana izao ihany koa rehefa teny an-dalana rakizy zareo dia hoy sisy dato Maria endry tsara ianao rehefa ao am-piangonana dia mipetraka tsara dia tsy mivoaboaka mandeha milalao eny data asa matahotsy data fa endry be mihitsiny rehefa tonga rakizy ny fotoana toriteny dia nanomboka be mihitsy Maria tena tia tobeko izy fa lafa be mihitsy ilay toriteny tamin'izay ihany koa dia hita ny data fa ohatra ny tia tory koa data lasa rakizy Maria nandeha nitsaitsika nandeha hivoaka andeha ho any an-tokotany andeha hilalao tamin'izay fotoana izay indrindra nefa nihita ny dady izy ary rehefa tonga tany an-trano izy nareo dia nahatsony dady Maria ahoana tompoko aingana anao aty aingana anao makatsorakazo ikapohana anao fa tena tsy nakatoy anao tandroany natahotra be rakizy Maria lasa izy nakatsorakazo ikapohana anazy ny fona rakizy fona za data tsy anatsoa za data fona za nikapohany data rakizy ny tongotra kely Maria ary ny fona nefizy tamin'izay fotoana izay iza koa nareo nefa voakapoka efa voakapoka daholo tsika marary ve izany kapohana izany tena marary mihitsiny fa nanomboka teo kosa rakizy Maria dia lasa zaza endry be ary amin'izao fotoana izao lasa chef-taine mitarika ankizy maro be izy dia nisaotra ny dadany ihany koa rakizy izy satria nahatsara anazy nikapohany dadanazy tamin'ny mbola kely atsanina antsika eo ny tantara fa indray lesona anankiroa tsika rakizy androany voalohany isika rakizy dia tokony hankatohan'ny dada sy neny satria ahasoantsika ireny hafatra omeny ireny faharoa isika rakizy rehefa mitandrina sabata dia fantatr'Andriamanitra hoe reny ny zanako reny hojerentsika aneo amin'ny Ezekela 2:12 Ezekela 2:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fatany fa izaho Jehova no manamasina azy rehefa mitandrina sabata zany tsika rakizy dia fantatry Jehova hoe reny ny zanako reny izary amintsika ankizy vonina ny akatohan'ny dada sy neny vonina ihany koa ny hitandrina sabatan'i Jehova tahaka nataon'i Jesosy atsangano hoe tanana ie be da be mihitsy andao hoe tsika mavaka izany faniritsika izany hivavaka tsika Andriamanitro misaotra anao izay efa nomenao an'izany tantara izany ampio izahay mba hakatohanao mba hanaradian'i Jesosy ka rehefa ho avy ianao Jesosy dia ho raisinao izay satria nanaradianao amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany amen mbola tsy tapitra ny fotoanantsika rakizy fa andray fandaharana manaraka antsika le tianareo be iny mihitsiny andray any chef-taine dina antsika izao dia mijery tsara dia mihaino tsara ihany koa
misaotra ny sefitaina rysotsika tao anatin'iny tantara mahafinaritra izay nomeny antsika teo iny. Ary izao indray tsika dia hiditra ao anatin'ny travaux manuel na ny asa tanana izay afaka ataontsika. Ny zavatra ilaintsika ao anatin'izany dia ny papier hygiénique. Matetika izy itony dia aririntsika fotsiny kanefa afaka anaovantsika zavatra tsara tarehy. Ilaintsika miaraka amin'izay ny chemise sy ny taratasy ary ny règle, lakoly, ny crayon sy ny marqueur moa zany no ritantsika ary ny hety sy ny règle. Ireo zany ny fitaovana ho ampiasaintsika anaovantsika ny izay asa tanana ho ataontsika izay. Taratasy dia refesintsika manaraka an'izay ny papier hygiénique antsika. Refesintsika tsara izy dia marquentsika hoe aiza ho aiza ny refiny. Izao refy voalohany, refy faharoa. Tracentsika amin'ny règle izy rehefa avy eo dia tesantsika manaraka an'iny. Dia fenotsika lakoly amin'izay ary izy amorosana anazy rehefa avy eo. Atao tsara aloha ny sisin'ny volo. Dia isaka tsikelikely ilay lakoly. Vita ary izay fametahana an'ilay vatan'ilay izy. Raisintsika indray rehefa avy eo ny masony. Ny masony dia ataontsika amin'ireo taratasy efa vita tapaka kely reto dia asiantsika masony fotsifotsy kely anankiroa. Lakoly ilaintsika ampiasaina amin'izay dia izay lakoly mampiraikitra tsara anazy fa ilay lakoly anankiray teo iny zany ho an'ny taratasy tsotra fotsiny. Totsika tovy amin'ilay teo ihany. Tafiditra tsara eo ampovoany eo izy. Tsika maintimainty satria maso misy maintimainty eo ampovoany kely eo. Vita izay dia apetakitsika eto amin'ilay zay. Dia vita ary iny ny masony. Dia ataontsika indray ny vavany. Tsika tsara izy io ataontsika indray ny vavany efa etezantsika toy izao ny taratasy dia indray asiantsika lakoly. Petaka koa ny vavany. Io ary ny olona kelitsika ataontsika sisa ny haingony eo amin'ny volony dia tracentsika asiantsika nœud tsara tarehy. Zay tesantsika indray iny nœud iny rehefa avy eo.
anatin'izay neo dia indray rehefa virasintsika lakola dia ny haingon'le nuansitsika sisany tsitsika pointy kely izy vita haingony tsara amin'ny nuansitsika amin'izay dia petakitsika sisa eo amin'ny lohan'le olona kely alaina ny lakoly ataotsika atao ambadika ny aty ihany tsika eo amin'ny volony zao ilay zavatra vitatsika tsara tare tahaka izao hitanareo amin'izao tsy verivery fotsiny taratasintsika fa afaka ampiasaintsika tsara mihitsiny izy amina zavatra tsara tare anaovantsika haingon-trano afaka ataontsika ihany koa izy ho fitoeram-boninkazo tahaka izao dia hitanareo asa vita fitoeram-boninkazo tsara tare indray izy rehefa avy eo dia afaka apetrakintsika eto fa afaka sehoantsika ihany koa afaka manao lehilahy tahaka izao tsika olona kely izay mahavita satroka tahaka izao hitanareo tia koa zao mbola misy olona anankiray afaka sehoantsika ohatra izao ihany koa izy mbola mahavita ihany koa tsika karazana tahaka izao ihany koa eo ihany koa afaka moromoronatsika zavatra maromaro tony misy afaka anaovantsika haingonaingony tahaka izao reny zao zavatra mety aririna fotsiny eny fa afaka anaovantsika haingony eny dia tia zao naman'le teo kambana zany zao izy ro vavy ny anankiray mafimafy dia ny anankiray menamena dia izay ary ny zavatra afaka ny entiny Minofa ny distrika ny Vato ho antsika tamin'ity androany ity misaotra antsika tamin'ny fandraisana anjara misaotra antsika tao anatin'ny fiainoana ary misaotra antsika rehetra ihany koa tamin'ny zavatra rehetra izay afaka naseho antsika teto dia izao dia mirary soa antsika rehetrarehetra ary mirary ny fanambinan'Andriamanitra ho antsika mandritra ity sabata ity amen.
hedaorinamako anandratrany jeso rambola velonako ny aina andao idera azy zao idera azy zao sianao aleluia hoany jeso hedaorinamako anandratrany jeso rambola velonako ny aina andao idera azy zao idera azy zao sianao aleluia hoany jeso heandao ampiarapeo aminay manandratsianareo avia manatona asa miandrela heazavarinety taviatony i Kristy fa miandranao miandranao izy i Kristy fa miandranao miandranao izy ofa leibe tuku ni fasuavana osana wani zana kuluna laimat nuni utaku aleluia wanarira kutia ofa leibe tuku ni fasuavana headawam piarape atinay manandratsianareo avia manatona asa miandrela variatony i Kristy fa miandranao miandranao izy heandao ampiarapeo aminay manandratsianareo avia manatona asa miandrela variatony i Kristy fa miandranao miandranao izy heandao ampiarapeo aminay manandratsianareo avia manatona asa miandrela variatony i Kristy fa miandranao miandranao izy fa miandranao miandranao izy fa miandranao miandranao izy mbola faly miarabantsika rehetra indray ry havana malala tratran'izao sabata ariva izao afaka ora vitsy dia ifarana ny sabata ary hiatrika herinandro vaovao indray isika ka fifaliana ho indray ny mitondra fampaherezana fohy ho antsika rehetra
hoentintsika amakivaky izany herinandro vaovao izay diavintsika izany. Kanefa melohan'ny anotsika ny tenin'Andriamanitra dia hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ary tomponay sy Andriamanitra io dia rainay sy ankalazainay ny anaranao ny amin'ny fanomezanao anay an'izao fotoana izao indray, mbola hahafahanay miaino ny feonao. Mamelany elokay mamindrafo aminay ry Andriamanitra Tompo, satria olombelona tsy tanteraka izahay no manoloana ny seza fiandriananao. Koa diovy amin'ilay rasoan'i Jesosy Kristy izay nalatsany teo Kalvari mba ho fanavotana anay izahay, mba ho hita tsy manan-tsiny manoloana ny seza fiandriananao amin'izao fotoana izao. Homeo anay ny fanahy masina, anomana ny fomam-panahinay, anokatra ny vavahady-sainay mba hahafahanay mieno sy mandray izany teninao izany. Tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Raha lasana bavy malala, raha mijery ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Salamo 7:35 dia zao no voambaran'ny teny vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ankino amin'i Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka izany. Ankino amin'i Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka izany. Ilay teny hoe ankino amin'i Jehova eto dia toa milaza ry havana fa tsy mahavita tena isika olombelona, na koa hoe tsy misy fahombiazana ao antsika velively ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika amin'ny mahavoary atsika. Ary io fankinana amin'Andriamanitra io ry havana malala, io mihitsy no fototra napetrak'Andriamanitra tany am-piandohana ho an'ity planeta tany izay noforoniny ity. Raha namorona ny olombelona matry Andriamanitra dia natao niankina amin'ny tanteraka isika zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny fankatoavana ny teniny na ny lalàna izany. Raha jerevantsika ao amin'ny Genesis 2:5-7 dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ary Jehova Andriamanitra nitondra ndralehilahy ka namponina nazy tao amin'ny say Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehova Andriamanitra nandidy andralehilahy ka nanao hoe: ny azo rehetra eo amin'ny say dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Izay zany ilay teny nolazain'Andriamanitra tamin'izy ireo. Eto zany ry havana malala, raha jerevantsika ty andinitsoratra masina ity dia zao: ilay fanapahan-kevitra hihinana ilay azo eto dia midika ho tsy fiankinana amin'Andriamanitra, na midika ho tsy fiankinana amin'ny mpamorona antsika. Mampalahelo moa ny toe-javatra anseho, fa tsy mety niankina nahaka toy ny tenin'Andriamanitra ny zanak'olombelona, ka vokany tonga ny fahafatesana, tonga ny fijaliana, tonga izao karazana fahoriana rehetrarehetra izao. Efa anarivo taona ny lasa izay no nametrahan'Andriamanitra n'izany fitsipika izany, ary tsy mbola foana izy io, eny fa na dia amin'izao andro iainantsika ankehitriny izao azy, kanefa tsy mety mandray lesona ny amin'izany itsika zanak'olombelona. Ry havana malala, raha hiatrika herinandro vaovao isika afaka ora vitsy, dia tiako raha hanao fanandramana na fampiarana an'izany torohevitr'Andriamanitra izany tsy zao sy anao, mba hazahoako sy hazahoanao an'ilay fantanterahana. Ao amin'ny Salamo 4:30 dia zao no voambaran'ny tenin'Andriamanitra: andramoka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona miankina aminy. Izao anefa eny an-dalana eny amin'ny fietrehantsika ny herinandro vaovao dia zao mety hiatrika olana isika amin'ny fampiarana izany, mety hisy tsakatsakana eo amin'ny fiainantsika amin'ny fampiarana n'izany toromarik'Andriamanitra izany, kanefa
aoka atoky an'Andriamanitra isika na tsara na ratsy toy zavatra miseho eo anolohan'ny fiainantsika fa io lay tsy ambaratelo ny fahatanterahana. Ao amin'ny Nomery 7:20 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Rehefa Andriamanitra no milaza zavatra anankiray ry havana, na mampanantena zavatra anankiray amin'ny voariny, dia tsy misy mahasaka anazy ny amin'ny fanatanterahana izany. Koa raha andia herinandro vaovao tsika afaka fotoana vitsy, dia tiako ny anankinatsika tsirairay avy izao ny fiainantsika amin'Andriamanitra, ny programantsika amin'Andriamanitra, ny etaetatsika amin'Andriamanitra, indrindraindrindra ny faniritsika ao anatin'io enemana vaovao io miaraka amin'Andriamanitra, fa ho tanterahan'Andriamanitra amintsika izany rehefa matoky azy itsika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry tomponay sy Andriamanitra eo, misaotra anao izahay ny amin'izany torohevitra lehibe zany izay nataonay ho ampiarinay amin'ny fiainanay amin'ny mahazanaka ao anay. Marefo anefa ny sainanay, marefo anefa ny eritreritray mangataka aminao zay ry Andriamanitra Tompo, mba hanomezanao anay ny herin'ny fanainao masina, mba ho mpitary-dalana anay, mba ho mpanilo-tsaina anay, mba ho mpampahery anay, ary indrindraindrindra ampatsiahanay zany torohevitra lehibe, fampaherezana lehibe zay nomenao anay zany, raha hiatrika ny enemana vaovao izahay afaka fotoana vitsy. Tompo masina tsara indrindra zay any an-danitra, aoka ho fifaliana mandrakariva ho anay no mitoetra ho mahatoky eo anatrehanao, ninonina toe-javatra mitsanga, ary sokafo ny vavahady-tsainay sy ny masom-panahinay mba hatsapahanay fahasambarana eo anilanao. Tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.